vos projets de construction ou de rénovation, Sokavitre manolotra anao ny vaovao. Sokavitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongafa nitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ankoatran'ny 7 miliara ariary natokana hikarakaran'ny CENI fifidianana voasoratra ao amin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana avalam-befolo sy roa arivo notolorany Etazonia ray faingorota prisa dolara ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana tamin'ny tsy herinandro ity hatramin'izao na ny lalàna hifehy ny fifidianana aza tsy fantatry ny olom-pirenena izay votoatiny ny endrim-pifidianana ihany koa manjavozavo. Andrasana amin'ny taona 2024 ny fananganana ny pôle anti-corruption ankilany tsy mbola hita mivaingana hatreto ny vokatry ny ady atao amin'ny kolikoly izay andraisan'ireo rafitra maro anjara eto amin'ny firenena. Miantso amin'ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny talentsy-sekoly eny amin'ny Fokotany Befotaka distrikan'ny Morombe izay tany lavitra andrina tanteraka manoloana ny tsy fahalavirarin'ny foto-drafitrasa sy ny fampianarana any an-toerana. Ny fomba fitantanana sy ny gaboraraka amin'ny fanomezana ny bokon'omby eny anivon'ny faritra izay feno kolikoly ny fanginan'ireo tompon'andraikitra eny fotony no mampirongatra ny alatromby sy ny asan-dahalo ary ny fanadiovana omby alatra eto amintsika. Farany any ivelany tanterahana androany ny fandevenana ilay andrarezan'ny rock and roll frantsay Johnny Hallyday nanome voninahitra farany an'ity mpanakanto ity ny filoham-pirenena Emmanuel Macron sy ireo olo manan-kaja samihafa ankoatra ny mpanakanto sy ny fianakaviany ny antsipirin'ireo avy hatrany ary. Miarapa tompoko falitafaraka aminao indray eto anatin'ny fampalalam-baovao ary sainam-panajana ianao tompoko kilasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany isa-taratsika izany avy hatrany ankoatra ny 7 miliara ariary izay natokana hikarakaran'ny CENI ny fifidianana izay voasoratra ao amin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana avalam-befolo sy roa arivo dia mbola notolorany Etazonia ray faingorota prisa dolara ity voamera misahana ny fifidianana ity nandritra ity herinandro ity hatramin'izao na ny lalàna hifehy izany fifidianana izany aza tsy fantatry ny olom-pirenena ny votoatiny ny endrim-pifidianana ihany koa manjavozavo fifidianana inona no tanterahana ny datin'andro ihany koa tsy fantatra Andry Rarison no mitatra ny andidin'izay anatin'ny matoan-dahatsoratra. Hatramin'izay teto amin'ny tantaran'ny firenena mbola tsy nisy vola nitobaka toy izao ikarakarana fifidianana izay endriky ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny tany milaza azy demokratika toa antsika eto Madagasikara. Sadaikatra sahirana ny filohan'ny CENI raha nanontanian'ny mpanao gazety nandritra ny nandraisan'ny vola avy tamin'ny Amerikanina raha azo ampiasaina amina referendum antsiana lalam-panorenana ty amin'ny mpitondra hanamafisana orinantsezana ity vola ity satria hatreto na ireo lalàna feno fifidianana na ny karazam-pifidianana ho tanterahina na ny datin'andro-pifidianana dia tsy misy fantatry ny olom-pirenena fa kibony ny mpitondra ho azy samy irery. Ireo mpamatsy folo toa tsy samy maniry mivantana ny mpitondra manoloan'ity fomba tsy demokratika ataony fa mionona amin'ny filazana ny tokony sy ny fifidianana mangarahara andraisan'ny rehetra anjara fotsiny ihany na ny mpamatsy folo na ny samy malagasy dia tsisy anana tombontsoa amin'ny mety hiverenan'ny krizy politika no ny fifidianana atahoran'ny mpitondra mafy dia mafy ity ka izao anaovany salobok'omana izao. Heritaona melo amin'ny fifidianana tokoa na ny lalàna hifehy izany aza mbola tsy misy ka mbola tsy lobava vera malagasy fa angina trany sy hopitazapotsiny manoloana amin'ny fanaraotam-pahefana ataon'ireo nampindramin'ny fahefana ka na ny fifidianana fahefana feno izay azo vahoaka aza anehoany sy safidianany izay atolotra ny fitokisana atao amin'ny mpitondra kanjikajy politika toy izao. Dia mbola say
anambara ihany koa ve ireo mpitondra fa fanjakana tany-tandalàna sy mampiatra ny demokrasia ny eto Madagasikara ny saretsanjao no hitarika ny omby amin'reto volabe mitobaka hikarakarana fifidianana tsy fantatra hoe fifidianana inona akory. Fantontosaina ny fahafito sy ny fahavalon'ny Desambra lasa teo ny fionana iraisam-pirenena fahadimy ny Université ouverte de Dakhla any Maroka. Fionana iraisam-pirenena izay nandinihan'ireo manam-pahaizana manokana sy tompon'andraikitra ambony avy amin'ny firenena 120 ny fiovana takin'ny endriky ny toe-karena maneran-tany. Nasaina manokana indray anjara tao anatin'izany ny filohan'ny antoko malagasy miaramiangy Antrarson. Ity fihaonana iraisam-pirenena andian'ny fahadimin'ny Université ouverte de Dakhla ity dia natao teo ambany fiahin'ny mpanjaka Maroc Mohamed VI. Fihaonana iraisam-pirenena izay nandinihana sy ny fampizarana ireo manam-pahaizana manokana sy tompon'andraikitra ambony avy amin'ny firenena 120. Traikefa manoloana ny fiovana takian'ny toe-karena maneran-tany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. No izahina ny tadiavana vahaolana nandritra ity fihaonana 2 andro tany Maroka ity ihany koa ny fiatraikany ratsy amin'ireo firenena tsy afaka miatrika ny toe-karena maneran-tany amin'izao fotoana izao. Isan'ireo nanamarika ity fihaonana ity ny nahavitana soni tamin'ny 9 Desambra lasa teo ny Convention pour la création du Forum africain de Dakhla. Sehatra iray hitadiavana fomba hoentin'ny firenena atao amin'ny kontinanta afrikana miatrika ny fiatraikan'ny toe-karena maneran-tany amin'izao fotoana ny fanantontolona izao. Isan'ireo nasaina nandray anjara manokana ny zaran'ny traikefany sy ny fahitany tamin'ity fihaonana iraisam-pirenena andian'ny fahadimin'ny Université de Dakhla ity ny filohan'ny antoko malagasy miaramiangy Ajo Andriana Narvelo. Fandrasana amin'ny taona 2024 ny fananganana ilay rafitra hitsara ireo mety hoendrika kolikoly na ny pôle anti-corruption raha ny fantatra efa nisan'ny mpikambana voatendry ny herinandro lasa teo ary andrasana ihany koa izay fanendren'ny filoham-pirenena ny hompandrindra ity rafi-pitsarana ity na izany aza tsy mbola hita mivaingana hatreto ny vokatry ny ady atao amin'izay kolikoly izay ataon'ireo rafitra maro samihafa misy eto amin'ny firenena. Ramanitra. Ny amazolaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ny kolikoly amin'ny endriny rehetra sy amin'ny sehatra maro. Isan'ny misongadina tamin'ity taona ity ohatra ny resaka fanodikodinana volam-panjakana na ihany koa ny fampiasana fitaovam-panjakana ho an'ny tombotsoa manokana. Maro anefa ireo rafitra misehatra amin'izay ady amin'ny kolikoly eto amintsika saingy tsy mbola hita mivaingana ny vokatra azo. Andrasana amin'izao fotoana izao ny fananganana ilay pôle anti-corruption izay rafitra natao hitsara ireo endrika kolikoly rehetra. Rafitra izay tsika tamin'ny taona 2016 sy ty taona 2017. Izany hoe raha ny tena marina zany tafapetraka daholo ireo rafitra ireo tafavoaka ny lalàna amin'ny 2018 zany tena manomboka an'ilay fampiarana tanteraka izay na amin'ny lafiny fiarovana zany na amin'ny lafiny fampiarana lalàna. Dia izay zany tsika dia manomboka mety hoe hitahitantsika amin'izay hoe ny mandroso makany foana. Mety tsy mbola nahita vokatra tsika amin'izao ary mety mbola tsy dia miova loatra ny toe-javatra misy satria izay ilay olona zavatra izay mbola nametraka rafitra aloha tsika namoaka lalàna ahafahana miasa. Amin'ny pôle anti-corruption dia tsara efa voasivana tanteraka mihitsy zany izy ireo ary efa nandalo sehatra fanasivana maromaro dia efa fantatra zany journaliste amin'ny alàna ambony ny syndicat ny CSM Conseil supérieur de la magistrature no anindry ny anaran'izy ireo. Isan'ny raharaha mafana mbola amin'ny tanany sain'ny mpanara-baovao hatrany ny raharaha Claudine Razay mamonjy mitony ny fanadihadiana mikasika ireo mety ho endrika kolikoly tao anatin'iny raharaha iny araka nambara ny tale général Bianco hatrany. Ilay izy dia le hoe nisy ve tao fanaovana fanitaram-pahefana izay no hoe abus de fonction hoe nisy ve tao fanitaram-pahefana zany hoe narahana atsakany sy andamany ve ilay lalàna tamin'ny fomba namoahana azy tany. Izay zany no hamarina no anaty fanadihadiana satria raha ohatra ka tsy nanara-dalàna tamin'ilay fomba nanaovana azy dia misy zany le hoe fanitaram-pahefana hoe abus de fonction dia izay nefa eloka voalaza ny lalàna mahakasika ny ady. Hatreto ny fampiarana ny lalàna no mbola lesika eo amin'ity ady amin'ny kolikoly eto amintsika ity. Andrasana hatreto ny vokatra izay entin'ny fananganana ity rafitra ity izay nampy ireo rafitra maro efa mijoro. Andrasana ihany koa ny fampiarana ny lalàna velona. Androany no nankalazaina ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny kolikoly. Mpisehatra maro eo amin'ity lafiny ity no nandray anjara tamin'izany.
Fa eo amin'izay sehatra ny ady amin'ny kolikoly izay hatrany samy manana ny andraikiny ny tsirairay avy manoloana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra maro samihafa raha nambarany tale jeneraly Bianco isan'ny nanamarika ity taona ity ihany koa raha nambarany ny fiakaran'ny tany fanodinkodinana volam-panjakana ny kolikoly izay miteraka voka-dratsy eo amin'ny sehatra ara-toe-karena mbola maro ihany koa ny ezaka miandry ny firenena amin'izay ady amin'ny kolikoly izay araho ny lahateny ny tale jeneraly Bianco. Toy ny isa-taona dia ankalazana ny 6 Desambra ny andro iraisam-pirenena idena amin'ny kolikoly. Natokany firenena mikambana ity taona 7/24 ity mba ho taona ampahafantarana ny voka-dratsin'ny kolikoly eo amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika sy ara-tsosialy. Ho an'ny Madagasikara manokana, izany fankalazana izany dia mifanonjo indrindra amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fanodinkodinam-bolam-panjakana sy ireo karazana kolikoly samihafa ary ny fisiany tsy maty manota. Na izany aza nefa dia efa nisy ny ezaka vita toy ny fandaniana ireo lalàna entina hampiarana ny paikady-pirenena idena amin'ny kolikoly. Ny fametrahana miandalana ny fitsarana isahana manokana ny kolikoly sy fandikan-dalàna ara-ekonomika sy ara-bola ary ny fanamafisana ny asa fanabeazana ny vahoaka sy ny asa fisoroana ny kolikoly eo anivon'ny sampanasa isa-tsokajiny. Mbola betsaka ihany kosa nefa ireo ezaka izay tsy maintsy atao miaraka amin'ireo mpiantsehatra isa-tsokajiny. Ho an'ny mpitondra fanjakana dia tokony hanao ezaka misimisy kokoa mba ampiseho ny mahazava-dehibe ny ady amin'ny kolikoly ary hanao izany ho vaindohan-draharaha amin'ny alalan'ny fampiarany lalàna iadina amin'ny kolikoly. Ho an'ny fitsarana kosa dia tokony hanao ezaka misimisy sy tsy misindra fo amin'ny ady amin'ny tsy maty manota amin'ireo kolikoly ara-ekonomika sy ara-bola. Ho an'ny vahoaka dia tokony hiezaka hampiatra ny fitondran-tena tia tanindrazana mandahy sy masaha mitoroka trangana kolikoly. Koa aoka ary isika ho sahijoro hanaparehaka ny kolotsaina mahitsy sy miady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra sy sahanasa misy antsika tsirairay avy. Hiaraka hientana ary isika mba hanatanteraka ny vina sy ny tanjona fa amin'ny taona 2024 dia ho afaka migejany kolikoly i Madagasikara. Lafa mavahoafa kosa indray marisarisa ny ankamaroan'ireo olom-pirenena manatona ny eny anivon'ny fokontany hijery ny anarany ao anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao. Ankilany maro ireo lesoka tokony harenina ao anatin'izay lisy fifidianana izay raha nambarany firaisamoam-pirenena atongavana amin'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Mioramanitra. Marisarisa amin'ny fijerena sy fanamarinana ny anarana anaty lisitra ny mpifidy ny ankamaroan'ny olom-pirenena treto raha ny fanadihadiana natao na efa nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana Desambra teo azy ny fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay manamarina izany eny anivon'ny fokontany. Izay zany mbola tsy nijery tamin'ny lisy mpifidianana ho ana manokana zany dia ilaina no mijery ny anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana satria mananjo ianao hifidy dia mila jerevanao zany hoe ao ny anaranao satria tena mbola tsy any anaranao dia tokony ho soatanao raha ao ny anaranao dia afaka mifidy ianao mananjoatra ny olon-drehetra. Mbola tsy nijery za vao ngerakely nanao kara ka madiko zany mba hoe hitondra vahoaka mba fitondrana milamina le mpitondra olana eo e. Zay zany mba hanasoan'ny vahoaka zany fa tsy hanao resaka politika fotsiny. Raha tsy ivona nefa nanambara ny ministry ny ady tany ny 10 volana Novambra lasa teo fa vola 200 ariary any ny sarany tokony efaina amin'ny fanaovana karapanondrom-pirenena amin'ny andavanandro. Na izany azy mbola misy hatrany ireo tompona andraikitra tsy manara-dalàna manoloana izany indrindra fa any amin'ny faritra lavitra andrina ka mampitaraina amponina. Tokony hanao karapanondro nefa izay sahikana tsy manana le 10,000 andovana le teny anaovana karapanondro. Manakeny amin'ny commune nanao an'ny za nanao résidence fa le 10,000 tsy manana andovana anazy zay dia mitsanao le résidence fa tsy manana zay dia miandro fao be. Aiza le 10,000 naloha? Eo amin'ny commune. Rehefa manao ilay izy dia mandoa 10,000. Adidin'ny olom-pirenena tsirairay ny mijery ny anarana anaty lisy mpifidianana. Misy ny fanentana nataon'ny mpanao politika ny amin'ny tokony handraisan'ny tsirairay ny andraikitra mifanandrify amin'izany. Ahina ny isin'ny kajikajy politika amin'ny fifidianana ho avy.
raha tsika mihitsy tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpividianana tsy afaka manova an'izao fahoriana mahazo ny vahoaka zao ka zay mba entanina atsika vahoaka rehetrarehetra mba hijery ny anarana any anatin'ny lisy mpividianana satria aleotsika hifidy mba hanova an'izao tantara indrindra fahoriana mahazo atsika vahoaka malagasy matsika zany mijery an'izay ary manaramaso an'izay zavatra mba ahatonga ny anarantsika tafiditra ao satria efa misy sahady ny kajikajindreo hamafa ny anaran'olona be dia be hamadiana ny voka-pividianana. Ho an'ny firaisamonim-pirenena lesika maro no mila harenina eo amin'ny resaka lisy-pividianana. Kasika lisy-pividianana aloha dia raha ny hevitray manokana au niveau ny lisy-pividianana ny tsy fahafahana ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana kara-panondro satria lavitra ny toerana misy anazy dia nefa izy koa tokony mila verina ny toerana misy anazy afaka mahazo kara-panondro dia izay ny hitanay hoe olana goavana indrindra amin'ny liste électorale fiabilitény ihany koa misy olona efa inscrit efa tafindra monina dia amin'ny toeran-kafa mbola inscrit any amin'ny toerana anankiray any misy doublon ihany koa izany fay rehetrarehetra zany hitanay hoe afaka ho atsaraina. Ny fandraisana andraikitry ny rehetra no isan'ny antoka ho an'ny fividianana mangarahara sy eken'ny rehetra. Raha ny zava-misy anefa efa hita taratra sahady ny mety ho kajikajy politika amin'ny fividianana ho avy io. Famangina manoloanareo trangana kolikoly amin'ny fanomezana bokon'omby sy ny fanadiovana omby alatra ny anivon'ny faritra ireo tompon'andraikitra na misy aza ny fitarainana izay ataon'ireo voakasika izany tranga izay manamafy ny hevitr'ireo mponina sy ny fikambanan'ny mpiaro-omby fa tompon'antoka sy piraitsim-kombakomby izy ireo ao anatin'izany fanadiadina. Tsy nahitampahombiazana avokoa ny ezaka natao sy ny fepetra noraisin'ny fitondrana mikasika ny ady amin'ny asandahalo izay vao maika mihamafy hatrany raha ny nambaran'ny fikambanan'ny mpiaro-ny omby gasy na ny fimpy-omby avy any amin'ny faritra Bongolava. Ny fomba fitantanana sy ny gaboraraka misy eo amin'ny fanomezana bokon'omby eo anivon'ny faritra izay feno kolikoly sy ny fahanginan'ireo tompon'andraikitra no mampirongatra izany sy ny fanadiovana omby alatra eto amintsika. Dia ao anivon'ny faritra ao misy fivarotana fiba zany na amina vao maraina be na amin'ny andro alina dia mandeha lasa sahala mivarotra friperie fiba ka izay te hividy dia afaka mividy. Anisan'ny mampirongatra ny asan-dahalo izany satria lasa manamora ny fanadiovana. Raha mbola misy matsy ny fanadiovana omby alatra dia misy foana ny asan-dahalo miteny foana zahay hoe misy vahaolana hitanay amingorana an'io andao hiara-iasika ifanometanana nefa dia tsy miditra amin'izay ireo fa dia manome lamosina hatrany nefa tsy vitany ilay izy. Maro no mitaraina aty aminay ety fa matahotra moa dia tsy sahy miteny ny sasany. Isan'ny antony tsy hafehezana ny tsy fandriampahalemana sy ny alatromby any an-toerana ihany koa raha ny fanazavana ny fanodikodinana ireo tamberimbidy sy ny subvention izay tsy hahafahan'ny kominina miasa sy miady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ao amin'ny kominina Betsipolitra ihany koa distrikan'ny Miandrivazo faritra Menabe manodidina ny 200 ireo omby very hatramin'ny volana Jolay ny makatỳ raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna ao an-toerana sady hay miandria kanefa hita miparitaka manerana ny tsenan'omby toy ny tsenan'ny Tsiromandidy, Mahitsy sy ny maro samihafa rehefa avy ny diovina tao Bongolava ka toa miverina ara-dalàna indray. Miantso ny fandraisana fepetra entitra sy vahaolana maharitra manoloan'izany izy ireo, vahaolana izay miainga amin'ny fanamafisana ny fitandronan'ny fahalemana eny fotony raha ny fanazavana. Mialoha ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao dia anaraka dokavatra vitsivitsy isika saina ianao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao izay mbola anarahana ny lafiny sosialy nandritra ity taona 2024 ity eo ihany koa ny mikasika ny lalàna mifehy fananantany ary ny olana sedrainy ny anivon'ny sekoly any amin'ireo tany lavitra andriana toy ny any Morimbe. Raha vetivety tsara ny dokavatra. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Ouais, cadeau!
Isy loka maro be amanjato no zaray isan-kerinandro rehefa mividy na mamana bouquet. Blue Land ve safidy tsara indrindra. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe. Maman. Tavaverina eto amin'ny toy ny fampahalalam-baovao sarotra ny atrehan'ny vahoaka malagasy ny taona 17 izay madiva hifarana raha nambaran'ny mpanjinika fiarahamonina sy ny psikologa izay nivahiny tao anatin'ny fandarana Ankitsimpo omaly. Ireo teboka nisongadina tamin'ny sosialim-bahoaka no nitondrana hevitra tao anatin'ny fandarana entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny lafiny sosialy natrehan'ny vahoaka malagasy nandritra ity taona 17 izay akaiky hifarana ity no nitondrana hevitra tao anatin'ny fandarana Ankitsimpo omaly izay nanasana ny psikologa ny Rajaofaly sy ny mpanjinika fiarahamonina na sosiologa Lantoratsida. Sarotra raha nambaran'izy ireo no niatrehan'ny vahoaka malagasy ity taona izay madiva hifarana ity. Azo lazaina amin'ny ankapobeny hoe sarotra iny taona iny fa miezaka hatrany aloha mijery ny endrika miabo tsapany tsirairay loatra ny ngidin'ny fahasarotan'ny fiainana tamin'ny taona iny. Variana loatra angambany ny mpitondra fanjakana mijery lafiny any amin'ny resaka politika fa tsy mahita ny zavatra iainan'ny olona amin'ny andavanandro. Izany hoe ilay tontolo mpiainan'ny olona andavanandro ao anatin'ny tokantrano mihitsy no manjary mihasarotra na eo amin'ny fifampianona na eo amin'ny fivelomana. Raha oharina zany tamin'ny fanantenana no heverina fa hoe hitranga tamin'ny faran'ny taona 19 satria be dia be ihany ny zavatra hoe nantenaina zany rehefa mipaikapaika ny voalohan'ny taona ny janoary 17 iny everika fa mbola betsaka ihany ny olona nanantena fa izy zavatra hoe hiatsara teo amin'ny tontolo mpiainana amin'ny ankapobeny. Miezaka ihany ny tena mitady hoe inona moa zany le tena azo lazaina hoe tsy adikevitra fa nahafa-po tao anatin'ity 17 ity amin'ny ankapobem-piainana. Sarotsarotra ny mahita an'izay zavatra zay, tsy fandriam-pahalemana no hitako hoe tena nisongadina indrindra, tena nanahirana tanteraka izay lafin'izay ny sy ny kolokolo isan-karazany izay niteraka fifandirana na tany amin'ny tribonaly na tamin'ny indrindrandrindra fa niresaka ady tany izay nalaza be mihitsy tamin'ity taona 17 ity ny fahatongavan'ny vahiny sasatsasany atao hoe vahiny tsy nasaina tonga aty dia hitany be sy ny maro ny adihevitra mipotra saika ho isan'andro eny amin'ny gazety eny dia ahitantsika zany fa somary sarotsarotra ary fitsapana ho antsika malagasy ny taona 17 amin'ny ankapobeny. Miatraika eo amin'ny fiainam-piarahamonina ankehitriny ihany koa raha ny fanazavana ny korontana izay mampiavaka ny andiandray mira ny taona 2000 na ny génération 2000. Ny mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ny tanora rehetrarehetra izay teraka amin'izao fotoana izao le antsoina hoe génération moa ny teny malagasy indray mihira ny indray mihira ozy malagasy génération 2000 ny génération amin'izao ny génération 2000 dia izay teraka tao amin'inany teo amin'ny taona 2000 teo makaty. Inona ny zavatra nitranga? 2000 korotana, 2000 korotana. Ary izay teraka tany amin'ny raika amin'ny 709 koa aza dia mbola korotana. Izany hoe le olona amin'izao fotoana izao zany dia olona ny voabe tao anatina korotana. Dia lasa izay ny fomba fiainana, le mode de vie, lasa le korotana zany ny fomba fiainana. Dia lasa tsy manantena intsony ianao hoe raha mandeha amin'ny rarany sy nitsiny dia ho tafavoaka.
tsy izay no atsainao fo zy ianao hoe tsy maintsy mihetsika mafy ary tsy maintsy manao zavatra na dia tsy ho ara-dalàna azy dia ilay fenitra ny fiarahamonina zany lay norme sociale mihitsiny zany lasa niova lasy ka ny zavatra tsy tokony ho izy indray zany zao lasa tokony ho izy amin'ny teny frantsay la normale est devenu normal ohatra hoe raha mandeha ianao zany ohatra mialatsiny amin'ny mpitandro filaminana fa izay moa ny zava-misy raha mandeha ianao ka misy mpitandro filaminana tsy misakana anao ka tsy mitady zavatra any aminao dia izy ianao hoe oay tao tsy naka vola izy. Isan'ny resahan'izy ireo tao anatin'ny fanehoan-kevitra ihany koa ny mikasika ny fanabeazana, ny toe-tsaina sy ny vahaolana anatsarana ny sosialy sy ny fitantanan-draharahakabeny. Raha mpitsa ao anatin'ny fampahalalam-baovao tahaka izao, ny hitondrana fanazavana bebe kokoa mikasika ireo teboka izay niresahan'izy ireo. Fatao aoriany ny antso nataon'ireo fiarahamonim-pirenena manoloana ny lalàna mifehy fananantany eto Madagasikara, averina hodiniana eny anivon'ny anteny miaram-pirenena izany solombavambahoaka manodidina ny 10 no namerina nanjinika izany niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena. Ny 13 Desambra kosa no averina olan'iny izany lalàna izany. Michel Ranarjanona. Lalàna mifehy fananantany famerenana ireo tany lasan'ny vahiny ho amin'ny fanjakana efa zao eto amin'ny firenena intsony ny olan'ny fananantany. Antony iray nanaova ny fiarahamonim-pirenena antso ireo teboka maromaro mikasika izay vokany naverina nodiniany etsy amin'ny anteny miaram-pirenena indray ny lalàna mifehy fananantany. Misy fanamarinana hatrany amin'ny vokotany hatrany amin'ny commune hoe tena mipetraka eo marina ve le olona fa ny tany aloha zay tsy miasa rehetrarehetra dia miverina fanjakana zay lalàna hodiniana io. Zany hoe tany efa titré efa tsy hitantsony ny tompony dia miverina fanjakana dia ny fanjakana indray avy eo mahita zao amin'ny service ny domaine hoe reto olona reto no mipetraka manajary n'io tany io dia miendrika mena an'ilay tany. Manatrika eo koa ny société civile manatrika eo ny société civile satria zareo nisy nangataka an'io hoe ahemory ny fandiniana an'io fa zay anatrika an'io dia nahembotra ny fandiniana azy ao kory zareo amin'ny momba ny zon'olombelona ao daholo ny société civile ny zon'olombelona ao amin'ny mandinika iny ary mitondra ny heviny izy isakandininy ao misy moa efa voafaritra hoe ny andininy fahaenina ny andininy fahadimy-ambinipolo zay zavatra rehetrarehetra hoe mampisarigndrimotra ialana amin'ny corruption sy ny rehetrarehetra. Raha ny fanadiadiana natao solombavambahoaka 10 no namerina nandinika izany, 7 avy amin'ny komisiona, 4 kosa solombavambahoaka naneho ny heviny ihany. Ankoatr'izay ireo fiarahamonim-pirenena hatreto tsy nisy ny pikany votoatin'izay famerenana ny fandiniana izay tao anatin'ny travaux de commission omaly io. Fiona izay tsy azo natrehan'ny mpanao gazety ny 13 Desambra izao kosa no fantatra fa olanina eny amin'ny anteny miaram-pirenena ity lalàna ity. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray tsy lavorary na ny fotodrafitrasa na ny fampianarana sy ny fampitaovana ireo mpianatra sy mpampianatra any amin'ireo sekoly lavitra izay any amin'ny tany lavitra indrindra tahaka ny any amin'ny EPP Befotaka distrikany Morombe miantso fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana izany Anita Lensekoly any an-toerana. Fanadihadiana. Iray amin'ireo sekoly maro tsy tomombana eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa eto amin'ny distrikany Morombe ny EPP Befotaka. Tsy misy ny seza sy latabatra ara-dalàna, ny fitaovan'ny mpianatra tsy misy lavorary. Efa simba ihany koa ny efitrano fianarana izay nosoloan'izy ireo trano bozaka. Tany lavitra indrindra tsy misy mpijery na anatin'ny zapy be fandefa azy ny EPP Befotaka. Fa mahatonga lakilasy toy manahaka ny toy zany namboary tsay lakilasy ty afa simba. Ray aman-jeny avao nagnamboatra an'io fa tsy misy fagnampiabaka amin'ny fanjakana. Zahay mila fagnampiabaka amin'ny fanjakana zao zahay tena te ay table banc moa iananikireo raha firay ray aman-jeny hazo mbagnaly egny. Tsy mbola misy taona fahadimy miatrika ny fanadinana CEPE eto amin'ity sekoly ity ankilany. Ambony ihany koa ny tany tsy fahatongavana noho ny tsy fanjari-tsakafo. Ré scolaire zao ty agnami ay Befotaka eto dia 11e, dia 10e, dia 9e. CP? Mbo tsy CP agnami ay ty fa 9e. 9e dia mifindra makany Morombe. Morombe lafa ohatsy zao ampy la classe ay afaka tohiza eto avao zao 8e. Total mpianatsiko zao 28 CP1. Dia absent zany 12. Mahatonga anjo zany misy mandeha andesy ray aman-jeny reo misy tsy fahampia sakafo zay mahatonga anjo tsy andeha hianatsy.
Mandidina ny 570 ireo mpianatra rehetra eto amin'ny TEPP ity raha ny fanazavany. Ity efitra iray ity ihany no ifandimbiasan'ireo mpianatra miditra maraina sy ireo mianatra hariva. Fanampiana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana no takian'izy ireo ho hiatrany ny talentin-tsekoly ahafahan'ireo ankizy manohy fahalalana sy ho lasa lavitra amin'ny fianarana. Tahaka ireo sekoly maro any ambanivohitra, kilometatra maro no diavin'ireo mpianatra an-tongotra any amin'ny distrikan'ny Morombe hamonjy sekoly. Ankavitsiana kosa ireo mandeha bisikileta. Averany ndraiky mandeha nareo avao e? Tsy azony boky, tsy anakoa nefa. Fatafitra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Ny antsipiri amin'ireo olana sedraina rehefa fotoam-pahavaratra sy ny fiomanana amin'izany hoentina aminao anatin'ny fandarana alaliny ro ampitso amin'ny fitora hariva iarahana amin'ny mioramanitra. Araorany sompony amin'izany. Misy ihany koa ny fanamboarana tetezana izay mampitohy ny masindray amin'ny tanàna iray mifanila aminy. Io tanàna io izay dibo-drano rehefa fotoam-pahavaratra. Ny tondraka ny rano dia tsy tafavoaka zareo fa vedetina naterana sakafo io. Dia misy tabaka be moa taty dia nasiana pont. Dia afaka mivoaka zany zareo tena hoe mamaty ny tenany misy an'ity lalany ity. Io tonga dia rano be manko dia io ny hitanao io tampony io dia ty rano. Dia aty zany bassin secondaire mba tsy atondraka ny Tananarivo tazomina aty aloha le rano. Dia tena hidivanay mafy amin'izay manomboka zao. Zareo manototra dia zay miafy. Zay ke tsy afaka manototra satria tondraka Tananarivo raha voatotofany ty. Zone de rétention fiteny anazy. Dia mijanona eto aloha le rano. Rehefa mienany ihany zay vao vahana tsikelikely makany. Ho an'ny commune Fianararivo kosa, ny volana martsa lasa teo no efa nahitana fahasimbana ny fifiloha iray lehibe ao Malaza. Fifiloha izay anisan'ny ahafahana miaro ireo fambolena eny amin'ny manodidina. Amin'izao fotoana izao, efa andalam-panamboarana sy fanarenana io fifiloha io ny eo anivon'ny commune. Fa mandray vahiny izay tompontrano ihany ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity Botoarson Élysée tompona andraikitra ny fandarana eto amin'ny Cool TV miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao. Fantaniky voalohany avy hatrany ao anatin'ny famaranana ny lalao télé-réalité cover bande original inona avy ireo andinidiny ny tsara ho fantatra mikasika an'izay. Ie, fa le miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny vaovaon'ny Cool TV aloha zany dia miaraba ny fehizoro ihany koa. Ia, zavatra tsara ho fantatra moa zany voalazanao teo ihany efa ao anatin'ny famaranana tanteraka atsika amin'izao fotoana izao raha pitso ao amin'ny AFT zany famaranana izany efa voanimbonina daholo moa zany ny mpandray anjara na ny candidat izany fa nisy famerenana maromaro izay efa natao teto amin'ny studio ihany zany famerenana izany dia ny resaka voatsinona tena zava-dehibe ngambany nareo nanaraka ny parcours ny candidat tamin'ity cover bande original ity dia mahafantatra tsara izany mahafinaritra kokoa nareo amin'ireny candidat anankivalo izay hiatrika ny lalao famaranana ireny zany dia afaka miditra ianareo zany amin'ny page Facebook ny Cool TV dia ao na azafady indrindra diso mialatsi indrindra fa ao amin'ny page officiel ny cover bande original azafady mialatsiny ao no isafidiananareo hoe iza no candidat toananareo dia tsotra kely ny zavatra atao misy vidéo an'ny candidat tsirairay ao dia milike na hoe j'aime fotsiny filazany zareo akireo amin'ny réseaux sociaux azy zany j'aime zany dia efa mandray anjara amin'le soutien ny lazako azy na hoe fanohanana ny candidat nareo zay geste kely anankiray zay. Raha mpitso amin'ny firy moa zany ny fanombohan'izy io manahoana ihany koa ny fanomanana fikarakarana sy ny fidinana ao anatin'ny tsara mihitsy amin'izao fotoana izao mikarakara amin'izao tsika amin'ny teny izao moa zany efa misy ny fanomanana madinidinika ao amin'ny AFT Navamamba Alliance Française de Tananarivo zany raha mpitso amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny 3 ora tsy diso no anombohan'ny hetsika izy io spectacle moa zany tena malaza azy kokoa zany be dia be zavatra miandranareo misy vahiny ihany koa nasaina manokana anafana ny izany seho anankiray izany dia
misy ny vidim-pidirana ataontsika hoe zavatra tena farak'izay hoe symbolika ny ilazantsika azy 10,000 ariary monja no vidim-pidirana amin'izany tonga ianareo dia eo mivavahady misy tapakila amidy dia vita anankiray dia afaka miditra makafy an'izany lalao famaranana ny cover band original izany. Tsara mafisina kokoa ngamba mahakasika an'ilay resaka voatinina teo manahoana tsara ny fizotrana hatramin'ny firy no afaka mandray anjara amin'izay. Amin'izao tsika amin'ny fotoana ifampiresantsika mianadahy zao dia mbola afaka mivoty ianareo, mbola afaka j'aime lasao daholo zay olona fantatra rehetra hoe kandida ohatr'izao ngamba atoanana ohatr'izany tsy maninona mihitsy afaka j'aime ianareo mandra-pahatonga ny rapitso amin'ny efatroratolakandro ano any zany hoe adiny ray aorinan'ny fiatomboan'ny seo dia tapitra tanteraka ny izay voatsinga zay dikan'izany tsy afaka miditra tsony zany ianareo amin'izay fotoan'izay raha toka hoe hitady an'ilay page cover band original fa efa hoe midy tanteraka dia afaka manao ninina tsony dikan'izany raha mbola afaka manao dia ataovy dian'izao zany. Andeha rofitsinitsika fofoy izay voalaza rehetra izay mahakasika ny famaranana ny cover band original. Fitsila raha ohatra ka fitsinina foy dia sahala amin'izao raha ampitso amin'ny 3 ora tolakandro no famaranana ny lalao cover band original sady télé-réalité moa izy karakarahan'ny TVFM mbola mitoy ny fanoanana candidat ao anatin'ny page Facebook cover band original dia j'aime ianao dia efa manoana sady ny candidat izay mahafinaritra anao dia izay rapitso amin'ny efatra moa faran'io voatsinina io koa ataovy dian'izao. Isaorana ianao Elise nanaiky ndondra izay fanampanazavana izay teto amin'ny fampahalalam-baovao. Isaorana Fehizao. Fa nisokatra androany ihany koa ny toerana filalaovana jeux vidéo ho an'ny rehetra Gascom no Tower etsy Ambohidraraba hita ao avokoa ireo karazana lalao mifanaraka amin'ny fivoarana ankehitriny samy manana anjara amin'izay lalao izay avokoa ny sokajy taona rehetra manomboka any amin'ny ankizy sy ireo tanora ary ny olon-dehibe mankafy izany ihany koa. Isan'ny mampiavaka ity toeram-pilalaovana jeux vidéo ity ny velaran'ny faritra izay misy azy mifanaraka amin'ny filan'ireo mpankafy ny jeux vidéo. Fanampanazavana. Salle de jeu vidéo dia fahatsapana voalohany indrindra ny tsy fahampiana fialamboly eto amintsika dia niezaka izay ao anatin'izay hoe tsy fahampiana fialamboly izay nitondra tena zava-baovao tanteraka ho an'ny mpankafy jeux vidéo eto Madagasikara toka eto Madagasikara satria ny ankabeazan'ilay jeux entina hiato dia izay no mitondra anazy voalohany eto Madagasikara. Zay zany ny tena antony nanokafanay an'ilay Gascom Nour Tower. Ny zava-baovao efa nisan'ilay avant-première nentinay teo amin'ny aina moanjery iny dia ny play site dynamique dia iny moa zany tena nisan'ny zava-baovao mbola tsy nisy teto amintsika dia meo koa misy an'ilay plateforme HTC Vive zany hoe iainanao ny réalité virtuelle dia misy an'ilay jeu VR maromaro izay ahafahana miaina le tsy haiko filazan'izay amin'ny teny malagasy fa hoe réalité virtuelle dia misy ny opération ghost izay jeu de shoot mitiftifitra zany dia misy n'le fahitantsika ireny le jeu le VR manao solomaso fa noentinay dia VR manao solomaso mihodina 360 degré zany hoe tena manome anao an'le zavatra iainanao ohatran'ny tena réel mihitsiny. Dia misy moa zany ny jeu moto ahafahan'ny ankizy mitaingina moto izay mihetsika ihany koa zany hoe manome an'le sensation réalité virtuelle ihany koa. Dia misy ny jeu PS4 sy PlayStation sy Xbox zany izay efa mahazatra antsika. Efa hitantsika tamin'ny sary teo ngamba hoe inavy le jeu fa zay zany amin'ny ambangovangony zany hoe izy ty ao anatina toerana mirefy 700 metatra toradroa zany hoe azo lazaina lehibe ihany salle de jeu zay ngamba mbola manao an'izay voalohany eto amintsika hoe ao anatina espace 400 mètres carré dia tsisy afa-tsy jeu vidéo ny lalaovana. Fa eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa indray tontolo iray mitondra fahalalana eo amin'ny lafin'ny kolotsaina ny teatra ho an'ireo mpianatra tsy ampy anefa ireo mpanoratra miantsehatra amin'izay teatra izay eto Madagasikara izahana averina eny an-tsekoly ny fitiavana manoratra sombin-tantara raha nanambaran'ireo sakaiza ny teatra malagasy. Narindra Randrianomanana.
Mamoa ny fitiavana teatra sy ireo sanganasany izay manana lazany eo amin'ny tontolon'ny fanoratana tanjon'ireo mpiantsehatra teatra malagasy ankehitriny. Isan'ireo mpanoratra malagasy voalohany nanoratra tamin'ny teny frantsay i Jean-Joseph Rabearvelo. Ilay fity tsy mipaka no entin'ireo mpianatra ao amin'ny lycée Jean-Joseph Rabearvelo Antsehatra. Ama hoe tanora aloha dia sarotra mandanga fa anisan'ny anatin'ny tafiditra hoe lafa fitiavana ihany dia mety mahatsotra indrindra an'ilay izy dia hoe iainana. Ohatra tadiana ihany fa rehefa nilalaovana ilay izy dia azo ekena hoe moramora eo ihany satria tamin'ny voalohany no mafy fa rehefa nandeha teny foana dia efa moramora ihany. Anatin'ilay teatra izany ilay fanasongadinana ny maha-malagasy izay miresaka ny fity tsy mipaka zany hoe tia olona raisy fa tsy fantatry olona korona ny fisiany. Olana mipetraka hatrizay ny tsy fijeren'ny fanjakana manokana ny tontolon'ny teatra malagasy. Fampirisihana tanora anandratra avy izany sehatra izany no any vahaolana narosin'ireo mpikambana ao amin'ny sakazan'ny teatra malagasy. Lesoka iray tsy ahafahana hoe mampiroborobo ny teatra dia eo aloha zany ny tsy fampin'ny mpanoratra tantara fisehatra vaovao. Satria famaritana ny teatra izay omeko foana dia hoe tokotelo mamasana andro mba teatra ny teatra ny fisian'ny mpamorona na mpanoratra, ny fisian'ny mpisehatra zahay zany ary ny fisian'ny mpijery. Ka eo indrindra ny manentana ny tanora satria ao anatin'izany fampitiavana ny teatra malagasy zany zahay dia mampiofana ihany koa zany hoe fanoratana tantara fisehatra izany. Tafiditra amin'ny famerenana ny fitiavana ny teatra eto Madagasikara ny fanentanana n'ireo mpianatra any an-tsekoly. Volena ao an-tsain'ireo mpianatra ny mahazava-dehibe ny fahalalahana ireo olo-malaza nitondra ny anjara-birikiny teo amin'ny lafin'ny kolontsaina malagasy. Mampitombo miandalana izany fitiavana miaina ny tantara sy sombin-tantara ireo mpanoratra malagasy izay no tanjona ahafahana mampandroso ny teatra malagasy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray niavaka ny fanaovam-beloma farany an'ilay andrarezan'ny rock and roll frantsay Johnny Hallyday izay nodimandry nanome voninahitra farany an'ity mpanakanto ity ny filoham-pirenena Emmanuel Macron sy ireo olo manan-kaja samihafa ankoatra ny fianakaviana sy ny mpanakanto. Anjatony ihany koa ireo motara nanaraka ny fiara nitondra ny vata-mangatsiakany. France 24. Fanomezam-boninahitra farany an'i Johnny Hallyday anjaton'ireo motara nanaraka ny fiara nitondra ny vatana mangatsiaka ny ainga tao Mont Valérien tamin'ny 12 ora atoandro orany an-toerana. Ny azo ny toeram-ponena ny tao Marina nanomboka tamin'ny 12 ora tolakandro ora tany an-toerana. Fahita lavitra maro no nandefa mivantana ny fotoam-pandevenana. Olo manan-kaja maro toy ireo filoham-pirenena teo aloha, mpanao politika maro no tonga nanome voninahitra tsy mpanakanto ity sy nanotrona ny fianakaviany ankoatra ireo mpanakanto. Singa iray any Frantsa sy any Frantsay Johnny Hallyday ho ny filoha Frantsay Emmanuel Macron nandritra ny lahateniny tao amin'ny fiangonana Madeleine. Raha tsy ahivina ny alarobia lasa teo nindaosy ny fahafatesana teo amin'ny faha-efatra amby 70 taona ny Johnny Hallyday noho ny omamiada ny avokavoka. Fa mialohan'ny sarana amin'izao alina izao tompoko klasy tompoko vavy andeha ofitsina aminao ireo ampahany vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Androany no nankalazana ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny kolikoly mbola tsy tambaingana hatreto izay ady amin'ny kolikoly izay eto Madagasikara manoloana ny fisian'ireo rafitra maro samihafa eto amintsika. Miantso ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana ihany koa ny talentin-tsekoly any amin'ny fokontany Befotaka distrikan'ny Morombe izay tany lavitra andriana tanteraka manoloana ny tsy fahalavorarian'ny foto-drafitrasa sy ny fampianarana any an-toerana. Farany ihany koa ny fomba fitantanana sy ny gaboraraka izay misy amin'ny fanomezana bokon'omby eny anivon'ny faritra izay feno kolikoly sy ny fahanginan'ireo tompon'andraikitra no mampirongatra ny fanadiovana omby sy ny asan-dahalo eto amintsika. Izay ny koa tompoko klasy tompoko vavy no entina indray manakatona ny pejany fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana fena ianao izay tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
raha tianao anaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitadiny lafatra sy ny mohatra dia tonga fa mitsidika ny magasin Vista apita ny Saint-Georges tsara lalàna na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha inao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao dia ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Na raha inao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service.